tolotry ny Malagasy Gypsum sy ny XL radio anao mandrisy ty herinandro ty. Le tantara mitohy nampitondraina lohateny hoe Zana Domoina Diampenny RMK Rovaneko ireo amelan tantara Anja Safidy Nekena Natiora Notsingaina sy Safidy Razafiarimanana ary Asana narefeo Tsanta finaritra ny kirakira lafin'ny teknika tsy toaina arinaja nanatontosa RMK Rovaneko. Pahanangatsika kosa ny androandroany zany ka sady ohatrany mandrivotra vavy zany. Aleo mihitsy aloha atsofoka ity akanjo pahitako miantona etitsy. Zay aleo azay avokatrika ala mafy de any sady mba manararoatra manondraka an'le anana be ry. Salama re Rasady a. Salama re tia, mamoaka omby maraina izany a. Ye, somary avoaka maraina mihitsy izy reto fa soloza miaka etiko. Sady mbola betsaka ihany koa ny zavatra mbola ho atao Rasady. Gauche. Ary mba mahatitra koa ny re tombo reto Rasady. Mazotoa aloha reto sindry fa mbola maika hiasa koa. De misaotra betsaka omendalana ianao. Mbo tsara tarera ngara Rasady tonga. Tsy isy azy indray fa izao ny tovolahy eto an-tanàna mahita azy ty. Nefa tovolahy tambanivohitra ve momba ataony ininy. Ary aleo afatra eto kaiky ny fiasan'izy telo menaka eto reto tombo reto amin'izay mba ambenany eto. Tsy za tokoa moa zany de tena ka mbo tsy mba menaka anteherana. Raha lafo tsy mba misy mpanarina. Raha maty tsy mba misy pitomany. Zao izy telo mianaka efa sasa miandry ahy. Aza matahotra nareo telo mianaka fa avoava tamin'ny miantso eo Zanahary a. Avy hatrany dia andeha. Sedera. Ahoana izay? Rehefa tena nandinika aho de aleo mihitsy sika manatona an'ireny olona tena mahay ireny. Izay fitsaboana rehetra natao kosa ve de tsy misy vokany tsara daholo. Toa ohatry ny volantsika fotsiny ny lany. Mareta kely re raha afako a. Tsy maintsy misy koa neny hoe iasany fanafody. Fa tsy hoe androany akory ianao mampiasa anazy de tsy maintsy ho sitrana androany teny androany ihany izy. Ka na de zany ary Sedera. Efa ho 5 taona ny vadinany atsika izay 5 taona ny karakarana vatana fa mbola tsy nahitana vokany ihany kosa ve? Tena tsy mety zany. Tena leo na aleo sika mananganjanaka ary Sedera. Sao de mba zay mantsy ny metimety amintsika kokoa. Inona nefa ny tena atahoranao amin'izany? Sika anie mbola samy tanora sa sody kosa ary ianao ty mieritreritra hoe ariko raha sanatria tsy miteraka ka. Ka zay indrindra ny lehilahy hono mantsy tsy mila vehivavy momby zaniko. Aza de atao bangy tokana toy izany kosa reny lehilahy. Zao eno tsara fa tsy amerina aminao an'ity teniko ty tsony miainao avy eny malalako. Miainao anao are ento aty ny tananao de avy eto anilako eto. Tamin'ny 5 taona toy izao natao fombafomba tsika. Nangataka anao tamin'ny ray aman-dreninao nanaovana voady lehibe teo ambonin'ny alitara ianao ary anisan'ny lazaiko tamin'izany voady zany hoe na boka na clé maina de ity sy anajanao ary hijanonao vadinao. De sanatria koa ve de hoe zany clé zany no entiko anarinanao. Ka le clé mo kanery Sedera ka tena clé magoavambe. Aza miteny an'izany ho ianao. Avy eto anilako. Tsy roako zany malalako zany. Tsika mety ary tsy atakaliko an'izan'izy zany. Za koa ane ka tena tianao raha avako Ary tena faly mahary an'izany vody ataonao amiko izany. Ary alamino amin'izay ny saina dia ndao atory fa efa alina koa anie izany andro izany.
sahady indray ty ny andro marina. Ary aleo fo eto amin'izay hamonjy ny asa fa sotratry ny andro atoandro eto ka. Aleo aloha ny akonomena sakafo melo fa mba tsy manondraka androany. Atri ary izy tedikasa angamba atao etsy ambony avaratra etsy izany ka. Tô misy an'le lehilahy manao satroka plastika be ireny mantsy ireo. Kalado razazy marina. Fahiny za mahavariana andreto rery zany. Jereo any raha tsy tapitra lanina koa daholo hanatanaty bezarandry. Way, ay tokoa marina. Variana nijery andreto tovolahy menjaika amin'ny plastika sy kiloty mitambatra amin'ny akanjo rehetra re zara sazy a. Neveriko fa ny zipo ihany mantsy no afaka mikambana amin'ny akanjoko. Tsy azoko ty tendriambara. Ka hitandrazazy. Ny zipo zao a, rehefa miaraka amin'ny akanjo dia lasa robe ny anarany. Fa mbola tsy nahita tahaka an'ireto tovolahy rehetra mihitsy any arasazy. Pataloha dia akambana amin'ny akanjo. Manontany tena mihitsy aho zao hoe inona zany zao mba anaran'izy ireny. Amin'izay dia samy manga antitra avokoa ny lokony. Mahatsikaiky akory tsy tindry. Combinaison ankiny anaran'ireny a. Capuchon. Combinaison wa. Ary mandeha anatavan'izay tokony ataondry fa aza variana amin'ny zavatra tsy misy dikany eo e. Eny ary rasazy mafatifaty eo. Inona tsara hono le filaza azy teo. Tô hoe combinaison sa capuchon. Mahita karazan-javatra koa ny zareo tandreny vohatra hoe tsy mba tia andreny kosa aloha raha zany ampanaovina andreny. Anatin'ny ife sao tsy mafana be ohatran'ny dora. Ako. Tina, mifoaza amin'izay kifa efa maraina niny andro e. Bonjour malalako. Bonjour ndry. Mba mifoaza amin'izay aho fa efa tena maraina anie zany andro zany. Sady niantso aty koa ny patron fa hoe misy asa ilaina maika ahoana. Zany ve? Fa nga dia tena asa maika be toy ny ahoana loatra no dia anakotabainy anao vao maraina toy izao e. Nisy olona efa nanao an'le asa ihany tamy fa nisy dina lehan'ny tapoka dia tsy maintsy nisolo ny toeran'ny olona io ahy. Ny asa efa manomboka nefa ny ingénieur indray tsy misy dia tsy maintsy mandeha aloha. Ay kosa, aleo ary fa karakaraiko ny sakafontsika maraina fa sao taraiky ianao e. Dia aza mandro aloha zany fa aleo atambatra rariva. Ka maninona indray e. Tonga dia manana vetivety atao fa sao tary ianao. Ka tsy zany nery Tina fa misy inona ry sedera? Misy olana nga? Ka any ambanivohitra lavitra be any le asa e. Lalana adiny 4 mialana Antananarivo. Maninona tsara hoe ry sedera? Dia nanaiky an'izany koa ve ianao? Tsy manapidiny re tsy maintsy manaiky mba ho fanajako ny asako. Sika anie zao ka mbola ao anatin'ny fitadiavana zanaka ry sedera e. Dia andeha ho any ianao dia inona ny dika amin'ny fitsaboana tao amin'izany? Koa tsy vola olaniana fotsiny. Omeko safidy ianao na ianao makany dia adino momba, na ianao mijanona dia miara-miafy sika. Aza dia mba manao toy izany kosa kiry malala. Vao tamin'ny alina ve tsika mifanaovy ady dia zany sahady nasitrinao azy e. Zany ve ny porofom-pitiavanao fitsinjovako no avintsika anie zany antony ankinesako an'izany e. Tsy kenysaiko zany sedera. Mbola tsy mahafoy anao Iasa ho ana le ako any fa tsy anao adalana akory fa aza manahy ianao e. Aza matahotra ianao fa endry sy anajanao foana dia matoko koa fa endry sy anajana ianao Dia mandra-pahoviana nefa ianao no mijanona any e. Dia ahoana ny momba ny zanatsika? Mahazo ny anjara sazantsika foana tsika fa aza manahy ianao e. Ary avy eto atratraka eto izany havako izany dia aza mitomany tsony e. Matoky anao ary ahy e. Dia rovinao zany nareo ny iverina. Mbola tsy izay fotoana iverenanay mino kosa nefa fa tsy elaka.
Vadiko mbola tanora be kosa ve dia XL Radio manolotra ora hoanao amin'ny Sivoral. Matsaritiana fa fotoana mahery ny fifanarahan'ny asako any any dia sady hitady izay vehivavy mety azoko taranaka ary fangana ary karakarao amin'izay ny sakafo fa sao dia tareto ihany ahy. Eny ary izay zany fa ilaozako aloha ianao. Aleo ampody aretombo reto amin'izay aloha fa efa hody ringa be masoandro. Ayo misy fiara mandery amin'ny arabe apita tsimry mba ohatry ny ahoana tokoa ary izao ny tsiro mitaingina azy ireny ny any Antananarivo any mivantany voateraka ny zaza dia mitaingina fiara nefa za dia efa 12 taona mbola tsy nitaingina andreny akory. Oay ay ve misy olona ato ariko ato manahoana tompoko? Manahoana ry? Fa inona nataondry irery aty amin'ity andro hariva be izao ka? Sa mbola miandry andry zalahy? Zalahy izaka izany tompoko. Tahaka ny tsy misy olona manana anarana zalahy izany mantsy mipetraka etiko. Ndry ity koa dia mampimehaka. Inona ho any nataondry hariva aty atsaha aty? Sa mbola miandry olontiana? Ay fe olontiana izany zalahy lasaindra misesy izany ka andeha ampodiny ompoko re tompoko fa tsy manana an'izany olontiana izany Ay kosa fa hono raha ohatra hoe tsy madiso izaka ny anaranao? Kialato tompoko ny fiantson'ny olona fa Domona ny tena anarako fa misy lavandramose ny anarako angasa mitovy ny anaran'ny olontin-dramose. Ka mba tia alala izay anaranao fotsiny aka. Fa zany aloha ihany fa tena mafatifato mitovy amin'ny anarandry ny endrikindry tena hita mihitsy hoe zana Domona endriky ny sasony tokonana tena lafatra mba apetokatoka koa na amin'izany lehilahy izany ka sa mihitsy ho fanao ny tovolahy andrivohitra. Azafady anie ianao raha misy ampidiko ny omboko fa tianao koa toa tsy hanampy akory fa lozanao mitokatoka eto fotsiny koa. Omendalana ary ndry tia numéro ako dia mba atsoy ara tia ndry. Numéro? Samy numéro zany ngam fetsonanao raha misy? Ika. Ao ary fa atsoko an'izany ianao zay fa lasa. Ndao ary. Atsono ny ihany efa sady lasa ihany izy. Sa lasa infantiny ngamba hoe numéro ny anarako. Sy bakely vendra jereny ity izy misaringy portamba ohatran'ireny indreny fa izy kosa aloha tsy ratsy verezany lavitra mihitsy raha tiana fa saingy izy ty sady vendrana ny mbola saringidringotra ny mavoazy ka ary aleo koa hiala teto amin'izay fa atri ary iza koa ty zoko be mena maso midiridiry be ty ka mety avy mifoka an'izany moly zany ngambo tonga ka tsy rety izy raha tsy midiridiry salan'ireny anaikitra ireny aleo elana fa tsy ty zany le trano araka le toromarika voalaza ato anatin'ity torolalana ary aleo itony fiara rangano ajanona dia miklaksonina fotsiny iny kosa eny fa nisy olona ka atondray zany ilana no mipetraka mandrapary sy etera mandrosony ianao tompoko fa miandry anao ambony ao madama. Ayo ay ve ka raha mise numéro ty tena ianao ty mihitsy le fiara hitako tery atsy midalana tery ay ve ka aty aminay ianao ao mandrosoa fa raha mise numéro ahoana koa za nga nilaza aminao hoe numéro nanarako ka ianao ihany no tenitena tsa hoe numéro etsonay tena mbola mila ampianarina be mihitsy ny vehivavy aty ambanivohitra aty ka efa napoziko mihitsy zao hoe zany no fandraisanao zavatra ny lazaiko
Tia ho any numéro telefonina Etsondria. Fa za tsy niteny akory hoe io ny anarako. Sady numéro koa filaza azy fa tsy za numéro Andry zany. Ka tsy mahairy ara misea. Zany tsy mba niditra an'izany sekoly zany. Ny andro sy nakakitay no mba nandaniko fahazazako. Na zany talafeny zany arany Ramsey oay, Ramsey ka tsy fantatra akory. Tsy reko. Mbola tsy nahita telefonina koa zany Ye, mbola tsy nahita an'izany aho Ary telefonina koa filaza azy fa tsy zany talafemanao zany. Ary aleo aloha sady androso de ampianariko sy ampafantariko Andry miadana eny ihany. Sady za koa mantsy somary hijanona ela ty. Sa tsy te hianatra tsony kialado? Mbola te hianatra ka. Fa za ve tsy hamenatra be hoe za efa vehivavy lehibe ty mbola verina karapola indray. Sa tsy mampaniny zany Ramsey? Fahavonona Andry zava-dehibe ka. Sady ngamoandry hoe averina karapoly zany tsony. Ampianarina fotsiny ry de sady ampianarina fitiavana. Any, tiako be daholo zany Ramsey dia anogoviana zany Ramsey nampianatra ka. To efa tsy andriko ery mantsiko. Tsy ataontsika ela fa ato amin'ity tanàna ity ihany moa zany ry no mipetraka. Eny tompoko, ato no mipetraka. Miasa moa zany ny tena ataoko ato e. Ay kosa. Tonga de mety be amiko mihitsy zany fa zao fotsiny rehefa amin'ny alina ihany aho vao afaka mampianatra Andry fa tsy maintsy mamita ny asako aho rehefa amin'ny atoandro. Tsy mampanina re za raha teo koa neka tsy afaka amin'ny atoandro e. Fa ono sody mba misy tambiny kosa aloha zany zava-tsoa lehibe ho ataony Ramsey amiko zany e. Za mantsy manam-bola omena Ramsey ko. Ka tsy makatambiny aminao zany ankiza. Ary andehana amin'izay vonjeny asa fa sao de ho bedin'ny mpampiasa eto Ndry. Zay ary aloha fa ilosako ianao e. Ndao ary. Tray. Za to famindra. Mba tena mahafinaritra koa ty ambanivohitra ty zany ka. Ny rivotra tena mbola madio tsara. Tsy toy ny any an-drenivohitra mihitsy. Ny tontolo mbola hita tena hoe maitso mavana. Ny rano tena mbola madio. Tena tsy maty antoka ihany alana ka tika. Ny toerana mampitonitony fo, mangina tsara ihany koa. Raha toy zao ny any Antananarivo tena efa feno mpifankatia mitsitokotoko tena tian'izy ireo matsony ny toerana mangingina toy izao ko. Salama ringa. Ay vitsy za rery ny eto amoron-drano amin'izao atoandro be izao e. Ary tsy hitako natongava lahy teto akaiko teto sa za ve ny diso variana loatra. Ary maninona lity raha tonga de milomano fa tsy nitongotra fotsiny ajoboka ao sa matahotra rano lalina. Tsy hoe matahotra rano lalina ka. Fa zao fotsiny mba mahafinaritra ako. Maninona rangany midina milomano aty? Ako. Raha milomano ala de mety ho sa ihany ny bandy ka. Ela raha ve tompo tanàna tsy mahasahy mijoboka ao de zavahiny indray no tetateta ao. Ela koa kay bandy kanosako. Tsy misy rano lalina zany lesy ao raha mandeha io e. Raha dobo io de mety hampatahotra fa rano marivo be io. Aoka zao fa tsy maninona letsy Eny ariko. Aleo fotsiny ahy petrapetraka eto akaiky eto. Za koa mantsy vahiny ny tena mariny. Lahy ihany mba tianana bandeka mety any tanàna e. Mety zany ka. Indraindray mantsy ny toerana toy itony be vadivady ka zay ny ilana namany e. Sady anareo roatra isora kely ihany aloha e. Dray. Tena mialatsiny se fa tena tsy masaka an'iny fofony iny mba saroko hinatra koa zany raha bandy efa 4 minitra zao no nitafatafany mitsamy manteto nefa de mbola tsy nahita zay endriny mamaly ahy izy de sady mitodika ihany. Ty ary misy an'le sigara-be raha ohatra hoe no mety amin'lahy. Tena tsy mandray lesy aho fa misaotra. Zany ny dala raha nitodika akory. Arony tokoa e. Aiza ho aiza ity moa zany lisa no mipetraka. Ery ambony ery zay mipetraka raha zay ny tena fantatra e. Inona zany no mahatonga ingaho be fanontaniana be ohatran'izao e. Iny fa nitodika kosa ka. Ohatray. Fa tsy ngia ve le nidiridiry be tamiko ndray atandro ry e. Tena ngia mihitsy iny ka. Za iny ka. Fa ilozako aloha se fa mbola be zavatra atao be io ko. Sady maneho koa zany telefonina anao zany
fa zay lozako aloha ianao e. Omendala ana relahy e. Allo? Zao de zao ve? Ao fa ho avy ary ahy. Ary lasesa sahady ny tala teo ka. Ary toa ifaria akaiky amin'ny fasana nitondrondry sahady le ty e. Mba mahery mandeha koa le ry zany a. Leo andeha asa amin'izay fa efa niantso ateo koa ny ekipa e. Ody Ramsea ody Ramsea Zay fa efa ho lany ty krediako ty de mba endry tsara. Endry aza matahotra ianao fa endry be ty de la koa mba endry tsara ny atanin'olona any a. Eno zay fa tafandry matory ny malalako. Orika mamy be. Ay vika domony mandrosoa ary. Ie za zay fa tena ela be ny andry anao tetiko. Ka mipetrapetraha eny ambony fandriny aindry ihany koa fa tokantrano de lany atoko. Misaotra ary ianao raha misy mimeroto ny tendrery tato Inko ianao mbaravarana atao miteniteny be nefa de tsisy olona miresaka aminao kory ny ato e. Tsy nitendrery zany afa ny antso tamin'ny finday e. Zay ihany koa ny antony mbola tsy namako ny varavarana teo. Ay fe ary kay Ramsea zany manana finday tokony mba ampianarin Ramsea nikitika andreny fa tsy mba misy zavatra fantatra any reny e. Ao fa ampianariko anao daholo zay rehetra tianao ampianariko anao rehetrarehetra e. Fa mba efa avy ny sakafo tokoa ve aloha ndry ity sa maikamaika ny hianatra tao de najanona fotsiny sakafo e. Raha mbola tsy avy nihinana mantsy mbola misy ireo. Manga zany sa vomanga Ramsea? Reo de jereo de mba atoloro kely aty ane domony io telefonina keo azafady. Fa inona foana re zany telefony malazainao zany Ramsea mimero fa tena tsy fantatra ane zany e. Zao sedera no anarako fa tsy zany Ramsea mimero anao zany. De telefona ny fiteny fa tsy zany telefôma anao zany koa moa izy teo. Azo ve zany zavatra lazaiko zany e? Eny tompoko. Ary inona amin'izay zany le hoe telefôna e? Telefôna de finday ihany ny filaza azy saingy hoe atao amin'ny teny vahiny fotsiny e. Kfare ay ve ka finday ihany ty telefôna e. Ka ty ary ny findainao e. Ary tena goavana be ny izy zany e. Sady misy sarina vazaha anankiroa eo avelany. Fa inona koa ty mampome Ramsea sedera eo e. Tena mampalahelo rehefa tambany voloka. Sarim-bazaha hono nefa de sariko sy tiany zao ny ataoko fond d'écran. Ndehana aloha any ny sakafo de avy eo ndray ampianariko e. Ampianariko andrihatra mikitika ny findaingeza be ary. Oe ao fa ho ankaingana ary ty e. Ary ho amiadana ihany na de zany azy e. Tena mangaditsika mahafinaritra be zandran zany Ramsea ary ngainao tsy hidina hiaraka amin'ny kilomano ato. Ye Ramsea ianao ne zany resako zany e. Azafady fa tena variana mijery andry tovolahy akaiky amin'ny fasana ambony ndry de tsy hainko izay lazainao. Fa fasanay zany Ramsea sedera de izay ihany koa izay tovolahy eo fa tsy mba mahita an'izany eny masiko e. Fa io akaiky ny omby mifatoranao tamin'ny maraina io re a. Sa tsy ombinareo indray rery atendrombohatra rery mo? Mampime akoho ty ianao Ramsea ka. Fa inona mampime andriana zany nefa ka? De atsoa fotsiny koa hoe sedera fa aza asiana Ramsea zany e. Endray ariko fa ny mampime ahy de tianao milaza mahita olona ery atendry fasana ery. Nefa de lalana tsy azo lalovana ane iny e. Masika be izy telo mianaka amin'ny levinao de tsy misy mahasahy mandalo eny ny olona. De tsisy olona mipetraka zany eny amin'ny manodidina eny? Eno matoa eny tsy mahazo ale de mazava ho azy fa tsy misy olona mipetraka. Ary aleo tokoa aloha afindrako kely ery re tomboko reto vetivety ka. Domona fangatso hoe lasa ihany izy marina. Ohatra
Ay ve ato ariana ka ty lahy ary voateo hoe lany tyry ambony tyry de to tonga ety ambany ety sady. Sady reny malabary sy pataloha reny mihitsy ny akanjo nanaovan'ny latazako hatrety a. Ie, za mihitsy le teo fa inao mahagaganao amin'izany e. Sa tokony tsy hoe ve a tanànako angeny. Kanefa ne voateo mihitsy tomona no laza fa tsy azo aleo ny toerana io e. Tsy azo ale vendritra e dia aninena izy a. Ka izay indrindra ma tsy mahagagaka. Milaza izy fa hoe tsy azo aleny nefa de izy makeny foana isan'andro. Fa iza tokoa aloha ny anarany aty e. Rivo no anarako ry Sedera. Fangamo hoe fanlazaiko anao ny anarako to tonga de fantatro avy hatrany. Zay ny de tonga e. Ry ary iza koa nresahanao teo ry Sedera. Samy telefona ndray ve? Tri ary fanakaiza izy teo. Enao teo tena mahatsikaiky mihitsy ka. Ary rehetra teo akanjo koa atsofoko amin'izay fa tsy te ilomantsoany aho zany. Fa maninona nefa raha insorti nanaovanao e. Sa tsy tianao ve za? Oeto aty ireo anaovako ireo lambako ireo fa tena tsy mahazatra ahy zao ka. Indray ariko. Aleo aloha avy tevidiana avokoa izay filana rehetra dia ny mbola tia tsena ty e. Azafady anie madama e. Ahoana ny ianao izay ramose kely? Tsy zany re madama fa vahiny be aty a. Dia saika ambany tany anao hoe aiza ho aiza eto kay no misy komina azafady e. Ay, mandehana amin'ity lalana mahitsy ity re dia ao ambony kely ao a. Misaotra tompoko. Ary sao dia mba misy asa afaka atao tokoa aloha any amin'ny madama any e. Mitady asa mantsy ao ny tena mara. Azafady kely aloha sy dia avesika miresaka. Eny ary. Allô? Sedera? Vao firy volana ve ny nahatongavanao tany dia efa mitady tsiraraha sahady ianao e? Misy zavatra fa mahavariana anao mihitsy any e. Ary tapao efa tsy resaka amiko ianao fa zaza treritreromina eo. Mitapahany tokoa marina. Nivadina nga zany madama? Ie, tena manorisory mihitsy zany raha olona. Ka inona tsara amin'izay tokoa moa ilay asa tadiavin'ny seto eo? Tsy zany re madama fa izay asa mety ho vitako. Enona dia mpamafatrano ariko. Ny asa aloha zao dia tena misy tokoa fa ny olana zao dia... Mahaza asiana olana re madama. Tsy mampanina angena dia mbola tsy mandray karama ary aloha e. Mba afakoto ny tovolahy toy izany ka. Iasa hono izy nefa tsy maninona na dia mbola tsy mandray karama aza. Ka ahoana madama? Mety aminao ve sa tsy mety aminao ny asako ao aminao? Ka andao zaniko. Ianao ary zany mazoto na dia mbola tsy mandray karama aza aloha. Fa ianao zany tsy manana namana na havana mba mipetraka ety amin'ny manodidina ety. Manana ihany aka. Manana rahalara izay aho mipetraka aty fa ohatra ny tsy dia tsaroko ny toerana misy azoko. Zaho koa mantsy efa ela ny tsy tatiako. Ity misy taksi andehanantsika. Taksi? Ka mandroso re ramose a? Ohatr'izao ny ato aminay. Tena mba mahafinaritra koa nge madama zany aty aminareo zany e. Tena mahatamana mihitsy fa tsy ohatra ny any ambanivohitra be taiko soa sy tainomby. Izy indray aloha dia izay e. Ka andao ary ianao atoroko ny asa rehetra tokony ataonao e. Eny ary madama. Ato ianao rehefa maraina no mahandro sakafontsika. Dia toraka izany koa ny atoandro sy ny hariva. Rehefa tsy misy atao ianao dia mba diovy ihany koa ny tanàna e. Dia rehefa alina zany madama dia makaiza? Manao gardière nga kely fa zany ve dia fanontaniana tokony hipetraka? Sa tokony atory eo akaiky indray? Azafady re madama. Everiko fa ataonao solon-dramose mantsy ako. Rehefa tsy asa ianao ramose kely ity dia hitanao angamba ny lalana nidiranao tato a. Tsy anadala akory ny antondianao ato fa hiasa. Eny re madama. Azafady re raha nahatezitra anao ny zavatra nilazaiko teo a. Zaho koa mantsy olona somary be vazivazy izay amiko. Ary ao anaty koa moa izany nahafantaranao fa hoe tsy ato ny vadiko ka. Ka ianao ihany nge madama ny antso azy tamin'ny finday teo masoko teo e.
Ay tokoa moa za koa somary very tadidy izay ihany ary mandana vonjeo amin'izay ny asa tokony atao fa atoandro ny andro. Ok re patron. Aleo aloha mba hanararoatra akarivotra kely eny an-tsaha eny. Za rary mbola tsy niasa koa androany. Ary efa ria tsara isahady koa ny kala tomony. Mahafatifaty rangahy tovovavy tika. Fa izy tia tsy mahalala izay atsimo sy avaratra koa ny mahavoa azy. Aiza ve ka mikitika telefona aza tsy hainy. Fa izy aloha fakatarana ka. Amin'izay rasy pura mihitsy. Sa tavy no volony. Sarona le volo lava ny tarehy amin'ny boribory toa ny kanety. Ny masony somary lehibe fa manaingo ny endriny. Manga mifotsy le volo maso matevina natoraly iny aminy. Tena lafatra zany raha tovovavy ka. Ary aleo anatonana fa tena variana be izy zany e. Tomona. Ianao koa manaitra? Ina koa mba ataonao aty amin'izao orizao? Nga tsy miasa sa mitady olona? Ie, mitady olona. Fa iza ny tediavinao aty ry Sedera? Iza ary ny tediaviko raha fantatrao. Asa? Za ve moa alala izay vehivavy tediavinao aty? Ary avy hatrany dia fantatra hoe vehivavy ny tediaviko. Ie, avy hatrany dia fantatra hoe vehivavy ny tediavinao satria ianao ny lehilahy Sedera e. Tena lehilahy tapoko ary ny tediaviko dia ahoana ka? Lehilahy iza ohatra ka? Ohatra hoe Rivo. Rivo? Ie, fa inona mataitra anao amin'izany ka? Sa tsy anaran-dehilahy indray izany Rivo? Le izy ny anaran-dehilahy e. Fa ianao dia nisafidy hoe Rivo no lasainao. Rivo mantsy ny anaran'ilay zokilahy izay. Ary fa maninona izany hoe Rivo ny anarana voaton'ny vavanao ka? Ka satria re izay sy Rivo miresaka. Sedera, fa Rivo izany miresaka aminao izany? Rivo akia, tovolahy somary mena maso be izay izy. Tsy dia tia misolosolo fitafiana izay e. Ka fahatsaroko. Dia izany Rivo izany le lazainao fa niresaka taminao le indray andro iny? Izy indrindra. Dia izy ihany koa le hitanao tery any tendrom-pasana tery? Sedera, andao mihitsy sika tonga dia tsy fanerasera-tsondra izany ka? Fa misy inona ary tomona? Anadariko indrivo iny Sedera. Ary efa lolo vokatra. Izy dia dada dia neny le razana masika be ao anatin'ny fahasambaolo io. Tsy ekeny ny faneraserako aminao matoa izy miseho aminao. Maninona tsara hoe ry tomona? Ka zany ho ahy e. Mety atahorana nisy ratsy ahy zany ianao. Tsy mino an'izany ary tomona. Olombelona nofa mandrazao ny hitako miresaka amiko. Minora ianao ary Sedera. Tsy mino an'izany ary tomona. Fangamo Jesosy ny anadahanao na afaka hitsangana maty ka. Raha tsy mino ary ianao dia amariny izao e. Hoe? Tsy mikasika amin'ny tany ny tongony jereo tsara. Dia tsy miseho ihany koa izy raha tsy eo anelanelany amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora atoandro. Tsy misy an'izany fa aza mba mimimy foana ianao. Indray ariko. Mino ianao tsara dia tsy mino ianao dia anao ny ianao. Mba tena nalasa saina koa ny tenin'ny tomony iny ka. Tomino tsy mino izany ny saiko. Ny maty amiko tsy mitsangana intsony nefa amin'ny lafiny raindray. Toa tsaroko tokoa isaky mitatao vovonana ihany vao mba mahita ny Rivo iny an-tsaha. Ie, tamin'ilay indray andro ry izao tamin'iray latsaka tany ho any. Fa tia tongony hoe tsy mikasy tany ny toa. Ohatran'ny mbola tsy karotro Tonga ary Sedera hianatra. Sedera, fa iny ty malasa saina be anao eto. Sedera. Ay ve ka efa ato ianao e? Fa inona ho ty mahavariana anao? Lasa saina ary tomona tamin'ilay resaka ho ankeo iny. Fa inona amin'ireny nefa ny tena malasa saina ny Sedera e? Efa reny lazaiko anao reny ny marina. Le anadahanao maty any ery tomona tsy dia tiako hevitra e. Fa izy le hoe mbola afaka miseho amiko ny mahagaga.
aleo ary atao hoe tsy riva nadahako ilay miresaka aminao raha izany no ataonao malasa saina lavitra anao eo e. Nefa raha fitataranao zava-misy dia tena izy mihitsy ilay miseho aminao. Toy izany koa mantsy ny fomba fisehony amin'ny olon-kafako. Fangako hoe efa nisy olon-kafa nisehony teo aloha Korodimona. Efa betsaka mihitsy. Izay olona mitady anisy ratsy dia isehony avokoa. Fanga moa izany mitady anisy ratsy anao ka? Asako, iza moa malala izay tena ho an-tsainao marina. Fa za koa ngamo niteny hoe anisy ratsy ianao fa mba mitantara ny zava-misy aleo zany resaka izany ivalina fa resaka mandany petrolina ka. Ary avy amin'izay tsika hianatra. Andao raha tompoka fampianarana e. Avy ary eto akaiky eto eo. Ary aza dia safosafona ohatr' izany reny feako ry Sedera. Ka tsika ne hianatra fitiavana sa tsy mazoto hianatra fitiavana indray? Mazoto ka fa angamo izany ohatr' izany le hoe mianatra fitiavana. Oui, mazava ho azy. Ary andao atsy hanevitra fandriako atsy fa ao ndry ny tena mora mahay Ka andao ary Rivo fa mba makaiza koa ary ty Rivo hatramin'ny maraina mbola tsy nahita azy. Efa ho amin'ny 12 sasany izao mbola tsy tazana ihany. Mitady anga madamo mafatifaty. Efa adiny 4 moa no nitady anao dia izao ianao vao mody mipoitra avy any fa mbola taiza ianao ty? Mbola variana nijery ny album anareo tatsy anefitra re madama. Ka ianao ty tena mahafatifaty be mihitsy tamin'ny fahatanoranako. Aza dehibe dokadoka eo ianao Rivo Tena marina anie izany madama Mety ve aloha madama raha mba anasolon-dramose kely aloha mandrapaha. Ty Rivo ty tokoa anie ka ohatra ny mba bokosy ihany saingy izy ty mena maso be ty ny mahavoa azy. Fanampin'izany izy toa tsy mba misolo-akanjo fa reny foana. Izany ho madama sa tsy mety ve? Ahoana ho ianao? Tiako be ho madama Aleo fa ahodiniana momba n'izany Ary fa maninona tokoa tsy mba miala amin'ireny malabary manga sy pataloha mainty reny mihitsy ianao sa tsy nitondra fa tsy reny ve? Manana ankoatran'reto aho fa reto mihitsy mba tiako anaovana koa. Ao rehefa hividianako ianao ka oaka izao madama fa tsy maninona. Eny ariko. Ary mandehana vonjeo amin'izay ny asa fa atoandro ny andro. Dia mba esory ireo bozaka eo an-jaridaina ireo fa tena efa mialava loatra. Eny re madama. Dia mba afaka mitsotsotra ao aminao ve ary efa vita ny asako Aza dehibe any ihany rehefa ny asa tao Zay fa lasa? Omendalana ary ianao Efa miroa ambin'ny 10 taondro zao. Ndeha jereko eny tsara nga Rivo ahitako ny tena marina momba azy tia tokoa eny ianao lahy. Aleo jereko eto amin'izay ny tonga ny lazain'ny domona tsy mikasy tany zany. Salama sery Rivo raha Sedera memena ihany anie zany masongia zany fa misy olana nga raha mena masoka ary toa afafafamaly anie ngia zany tsy hitako le tonga fa jobony ao anaty rano. Za ve ny afafamaly sa ianao na afafahany tany? Ono ahe inona ny tena marina momba ngia ty Marina momba ahoana moa fa tsy azoko. Momba ny sisin'ny fianakaviansika. Inona koa mahaliana ny lahy amin'izany Zanga efa nanontany lahy momba fianakavia lahy. Noho izany anontaniana lahy momba fianakaviako. Mba masika koa le retsinareo zany ka. Sedera Aleo aloha andeha hamonjy ny tanànako fa ino ny olontianao Tadio fa mitovy ny akanonao ny olontian'olona ty koa no akan'olona ny olontianao any fa tsy azoko ry sery Rivo Sedera fa inona nataonao rereto? Fa irery ahoana koa fa tsy hitanao anga iny olona avy niresaka tamiko iny. Fa izay olona miresaka aminao eo ianao rery foana ary ny hitako tetiko. Ianao mihitsy ny tena jamba ry domona. Fa tsy hitanao ve hoa iny olona lasa iny efa ry akaiky amin'ny fasany ry izao. Tena efa ho lasa dala angamba ty ianao.
Izay olona efa kaiky fasana eo ka. Fa iny izy rea, iny manao malabary manga sy pataloha mainty iny. Trekako fomba fiseho andrivo mihitsy zany ry Sedera. Tena jamba mihitsy ianao ty ry Tomonaka. Io zao izy io mipetraka akaiky hazo io. Tsy misy an'izany reo eo ry Sedera, masinao mihitsy mamorona. De aleoko izany fa efa lera fisakafoana zao e. Andao ary tsy andro koa zany zay harivany andro ampianarako fitiavana anao ndraiky. Mba tena manahirana ny saiko koa reny zava-nitranga renika, indrindra moa le teny lazaindrivo tamiko iny, toy ny angalanilany an'olona nakany olona ny an'laho izy. Aleo mihitsy aloha atsoko tiana ka nakaiza moa le findayako teto. Ty eto ka. Allo? Allo? Izaka io azafady? Andray ry Tina. Tena tsy fantatro marina ve a? Ay ve Sedera, mianatsiny fa efa tsy fandrehako tsony ny feonao. Ahoana? Inona no tadiavanao Fa tsy azoko ry Tina. Tsy fandrehanao ahoana moa? Sedera vadinao ihany ty e. Fantatro tsara ianao ka. Fa saingy efa tsy tsaroko tsony. Anga moa ianao tsy efa manambady ka. De mbola inona ihany ny antsonao Ampy azy ry Sedera, leo ny fitapitaka ao Enoy aloha ary Tina. Tsy manam-potoana enonanao Ajao tsara le tamba ny vohibavy miaraka aminao iny. Efa samy manana ny fiainany sika zao manomboka eto. Veloma ianao? Tina. Allo? Tena tapaka marina. Fa iza koa nefa no niteny tany fa niaraka tamin'ny Tomona e. Saika alavendrana iny no mipelipelika tany. Leo mihitsy rangaha alehako any iny. Ataoko malala ny anarako iny androany. Tomona. Ahoarika ala Tomona. Ao zay ry Sedera. Ianatra angatsika sa... Ianatra anatra iny ne. Iza moa no niteny hoe mandehana mitatitatbolana any amin'ny tiana any. Tiany izany Sedera. De mitatibolana ahoana koa fa tsy azo. Aza mody ataly eo ty tsy tia zay tambany vohitra tsy mahalala nininy io mihitsy no atakaloko ny vadiko. Tray kosa. Tsy misy fantako izay lazainao Sedera. Mbola be famalina ihany ty. Marary eny izany ry Sedera. Fa manina renao de manao ahoatra zao e. Mampiady amin'ny vadiko ka. Manimba amin'ny fiainako ianao de tsy maintsy simbako. Ianao ne nanimba voalohany teo ry Sedera. Mbola valio ihany any raha tsy anaparako ny atezerako eto ianao. Fa iza moa ianao tsy valiko e. Ka zany ary kakazo e. Mbola tsy ampy le teo mantsy ka. Fa manina renao de mampahory ahoatra zao e. Zany ihany katanao ka. Mbola aiza nefa ny azo anty e. Maty alohako. Raha rivo de ahoana hony? Salamy. Ary totra miavinavina be nge lahy zany e. Nga misy olana? Ka. Hony tokoa alty rivo. Ohatry ny nahary hoe efa lolo vokatra hony lahy. Ary to tsy valila fa loza lameme fotsiny. Ka ialano mampime ako. Aizako izy lolo andendeha sy lomano anaty rano zany. Tsoriko mazava amila fa iny domony mihitsy ny tena lolo vokatra. Maninona hoe ty? Zany hoa. Aza de miteniteny foana letsy za zany very lafa niaraka tamin'ny lolo. Eno hoa. Lolo iny. Ry ambony no fasan'ile venany. De izay koa no mahatonga azy mandrara ny sia tsy hoeny. Satria tsy tiano dikadikana ny fonenany. To tsy mino an'izany aka. Mariny zany rehetra lazaiko an'se zany ka. Sady inona tokoa moa no antony tena irahany si aminy. Ngasa io tsy efa manambady ka. Efa manambady aka. Fa mba asina kely lesy le fanalana azy bandy ihany ny tena. Atri. Ary to lasa menamena be tampoka teo koa mason'le ty. Somary marary kely lesy ny lohako ka. De se zany aty abijaly anabavin'olona. De abijalian'olona koa mivadiny se sy ny anabaviny se. Fa inona foana ho mahatonga ny lamiteny amiko toy izany e. Fa nga fantatry elahy mivadiko. Ie. Sady efa manambady koa ary mivadiny seko.
Mandehana moa de vonjeo izy fa so ratsy hoe ny tokantranonareo. Tena hafahafa koa zany ka sa very andeha hody kely mihitsy aloha aleo ranga zay natao ilozako aloha lahy hiala ny bandy omendalana arse. Tena maizina amiko ny tany aman-danitra marina. Rivo sa tomona ny tena lolo de iza tokoa ny mpitatitra resaka any amin'izy roa. Tsy nahalehilahy lahy ty indray mitoraka ty ry Zederaka. Tina, ndao am'izay ry sakafo fa evavony reto e. Ay kosa mba haingana fikarakarana nela zany ka rosoy ary eo ary de mahazo toa madama. Ary maninona raha retinety ny sakafonao de mba miara-minana eto ambony latabatra eto si Oka re zao ihany madama. eo rehefa tsy mampaninona sady ovaliketany le etaetanao tamin'izay andro iny Ka efa avy ny sakafo ny ihany tena marina. ay ve ka avy ary mipetraka eto amin'ny fivetanilako eto zay ary fa manino ty masonao ty ny mena midirehatra be ohatr'izao foana sa marary maso ianao? Aza dia anontaniana lavan'izany ry aho madama. Hainao miandalana iny ihany zany fa hoe atao amin'izay le resaka ao mbola betsaka koa manko ny zavatra tokony ataoko. Ka zao ary re rivo manaiky ny hotiavinao Zany very Tina. Antsay tena avo ny lanitra ka tsy takatro. Tsy ombony foko ny hafaliako. Tena faly ry Tina. Tena naika ihany ny marina ianao Enao no hitako mahafafa ny alaheloko ry rivo de matoka fa tsy hamitaka ianao. Mahazo matoky ianao raha avako fa tsy hamitaka anao aka. Fa rivo tena marina kay le voalazanao tamiko reny hoe manatalatamba mivoatra any Sedera. Tena marina reno ary madama. Ary ajanony amin'izay zany madama-madamanao zany ry tiako efa mpifankatiana isika Ay marina moa. Azafady rery Tina malalako efa zatra koa ny havanoko. Mba zay ay Ary afaka matory eo akaikinao amin'izay ve za zany ary alina. mazava ho azy kia afaka manao zay rehetra tianao amin'izay ianao. Ary efa lany koa reto ny sakafo fa afaka mamonjy ny asanao amin'izay ianao de aza manao vizana be loatra fa efa tsy piasa tsony ane ianao Eny re zay aloha fa lasa zany ko. Ary fandeha koa ty ianao ry Sedera mangorongorona entana toy izao. Ndeha hody ary ry tomona. Ndeha hody any amin'ny vady aman-janako Fa hody ahoana re ianao ngamba efa vita sady ny asanareo taty ny hoe andeha hody sady ty ianao. Inona moa no tokony anontanianao momba ny asako na ny vadiko aza tsy mbola nanontany momba an'izany ka aoka tsy fanadikadina kely Tsy hay kosa de tsy mba mananjo anontany anao an'izany kosa ve zany efa hoe tsy ilaina ho ary aza mingolangola eto masoko eto fa marikiriko fa tsy mahalala tsy tiana. Ary milako fa aza dehibe sinema eto alohako eto mba fijery ary Sedera fa aza de lozanao mandatsy eo fa maninona tapoka teo koa nefa tianao malolo be re tsy sakako izany fofona reko zany. Tsy anaovanao sinema eto fa aleo andeha sady za koa tsy miresaka amin'ny lolo. Aleo olombelona nofa mandra mitovy amiko ihany ny resahako. Zay fa lasa Sedera mitanona aloha ianao Sedera tena lasa ihany izy marina. Inona tokoa ary loha samy mahazo zany de ohatrany tsy sakako izany le fofombary mangotraka ao ambadika ao. Aleo mihitsy aloha ho any amin'ny madama de akafanafody ka aleo izay mihitsy ny atao.
araina sahady indray ty ny andro ary aloha andeha hifoteto fa mbola betsaka andraraha tokony atao. Ary efa tena mifaly sasany kay izao tena raharany izany torimaso izany. Aleo mihitsy avy hatrany dia mitsangana fandrao be teto indray. Tomono Sedera, fangatsy nandeha indray ty ianao. Sa ny mba hevitra? Andeha ka, fa anao veloma sy fona aminao ny antony natongavako eto indray. Tsy afaka hiverina ty tsony mantsy dia mety sy eona tsontsika raha tsy hoe zano alainao any aminao. Fa tsy azoko ry Sedera, hifona amiko ny amin'iny ty ianao. Dia akanao aiza koa moa izany Za zany tsy mahitsy izay any Antananarivo misy anao akory ko alaiko amin'ny fomba ahoana moa ianao? Efa fantatra ny hery Tomony. Nino? Efa fantatro na dia tsy teny azy ianao. Fa ny mahagaga fotsiny dia maninona ianao manafina an'izany rehetra ny tampoka ka. Fa inona fantatrao Sedera? Dia marinina ihany koa? Efa nolazain'ny rivo tamiko avokoa ny zavatra mariny. Tsy nisy nafeniny tamiko na dia kely akory aza. Kay ty izaho ty niaraka tamin'ny vehivavy lolo, niaraka tamin'ny matoto. Mpamitaka ianao Tomona. Maninona nefa ianao raha nijanona tany amin'ny toerana sahaza anao tany fa tsy manelingelina ety tany ety tsony. Sedera, fa inona daholo izany lazainao azany? Tsy marina izany Sedera, tsy lolo izany fa olombelona mitovy aminao ihany. Mafona tamin'ireny vitantsika ireny. Za raha teo koa moa tsy nalala fa dia niraiki-pitiako. Inona re nataoko anao izay ianao vao mba ino ahy Tsy manam-potoana be olaniana aminao ary Tomona fa zao tena nity anao na dia hoe tsy olombelona mitovy aminay azy ianao. Zay fa lasa tsiry Sedera. Zay dia mandria-piadana ny Tomona malalaka. Aza manelingelina anay any Antananarivo antsony. Sedera dia ahoana ty zanatsika ty? Mitoetsazana ary Sedera. Ka hiteraka izany Tomona, velona ianao. Sedera. Mba manjina koa na amin'izany lalana ty izany ka. Ry kosa misy tovolahy anankiray ka. Ory tovolahy totsy mitodika. Efa tsy rarivo ve ary ty tena izy mihitsy io fa lasa nalotoloto fotsiny le malabary fanaovana. Rivo Vera Sedera, ary andeha ho aisika izany tonga dia miaraka amin'ny entana be mihitsiko. Eo indrindra sika izao ry sia. Mandrosoa aloha sia ato anaty fiarako ato zarako ary nahita an'se eto dia mba antaniko ny tena zava-marina momba anao sy Tomona. Miainanao ray, dia inona momba anay no tianao fantatra ary? Mpifaninana marina moa ianao sy Tomona, dia iza aminareo ny tena lolo. Mampimiaty lehilahy ty ka. Angamo sika zelahy tsy efa mpanamana indray ka. Dia inona ny tsy atoko isan'lahy zay lazaiko? Tsy dia mila safary be aly etsy sy marina ny tiako ianona. Sedera, anabaviko Tomona ary efa maty efa ela izy. Tsy efa impiry moa any nanazava ingany izany. Ka tsy izany ny elesy fa milaza fa bevoka hono izy. Fa loza ino ty lazainga? Ka izany ho aiza moa nisy lolo mety ho bevoka, sady tsy vita an'izay fa nioka nandoby teo amasoko ity izy. Izany no antony ilazako hoe sao dia mba ela kosa ary ny lolo fa tsy izy velively. Dia ahoana hozy elahy manoloana n'izany zava-misy izany ka? Vaky lesy ny lohako inona ny tokony ataoko manoloana an'izao zava-misy izao tokony ho entiko ve sa tokony hajanoko ary? Izao ary lazaiko alahy, jereo aloha ny toy any tantara dia eo elahy manapa-kevitra. Ary aza mieritreritra nitondra azy ihany fa izy ary ve zay tsy efa tonga amiko. Lolo vokatra angely tiany. Tena tsy hitako izay tokony ataoko Avelao any lesy aloha izany ka. Fa hono sao dia mba misy asa tokony mba sahaza ao anany amin'ny lasan'ny vadalany. Za koa mantsy efa tena leo amin'ny fiainana ety ambanivohitra ety dia mba tisy hitaka kely any andrenivohitra aniko.
Misy dia misy tokoa alohany fa tisy tsy mba nitondra fitafiana zao nytohatra ny manahiranako. Za mantsy ty efa tena tongotra ambian-dakana ka tsy afaka iverina tsony a. Tsy maninona fa aleo rehefa mandray ny tambon-karamako amin'ny vitsy kelikely. Aleo aloha ifaliana miretiko. Eny ray ariko, avy atrantsika dia anainga fa tia koa mantsy lalana adiny-roa sasany io sisy. Tsika raha teo tsy tonga dia amatana any an-trano fa nofa sambra aloha mandritry ny 2 volana eo. Amin'izay koa hijereko tsara sy anarahako maso antiana vadiko e. Ok ry patron. Rivo a, efa vita ve zay zavatra nataonao tao fa efa atoandro be ny andro e? Efa vita ki malala koa. Ka ahoana, andeha isika ny tianao androany? Aleo sika tsy andehandeha androany Rivo fa hijanona tiany a. Mahafinaritra aina ane eto an-jaridaina eto e. Sa tsy tianao ve? Tiako ka. Fa tsy mijanona ileto sika fa mbola maika hijery sakafo hariva a. Anomboka indray Rivo. Ao rehefa adiny 3 ihany sika no mijanona eto a. Dray. Aniny hijanona adiny 3 eto ry tiana. Atsasakadiny aza no saiko teneniko. Andray kosa. Atsasakadiny ve ianao mba te hijanona eto aminako e? Ianao maray efa tsy hita makaiza. Dia amin'ny hariva koa mbola manjavona ohatry ireny olona ireny. Dia atoandro kely io ve mba hangatahako dia tsy mba fonao? Ka tsy foko any ry tiana. Fa ilay asa mandraraha miandry mihitsy no mbola betsaka. Zany na atao hoe efa vadinao aza dia tsy maintsy mbola manao ny asako foana ihany. Sady ny vadinao koa ny ry tiana ka efa tonga eto Antananarivo. Anomboka indray Rivo ilay iteniteny foana. Ahoana izao no nahafantaranao an'izany? Ka fantantro fotsiny koa. Efa iray volana sy tapany eo izy izay no tonga taty. Manara-maso anao. Alera izy hoany a. Zaho efa manana ny tiako dia izy koa efa manana ny tiany. Fa inona koa tia mampiomehy anao Rivo? Sa tsy marina indray ary ve izay nolazaiko teo e? Aleo aloha anidy anitsy vavahady itsy fa avy eo ty zana ny tafatsika. Ary fainganana ary ianao dia mba hiaraka haka sary tsika sy ianao mba atao fahatsiarovana e. Eny re a. Mba tena mahagaga loatra ny zavatra rehetra lazain'ity Rivo ity ka. Ohatry ny mahay mamina viana no avy izany izy. Asa mba inona loatra ary mistera miafin'izy ity. Fa izy aloha dia tena tovolahy hafa mihitsy e. Tsy tia misolosolo akanjo, tsy tia miara-misakafo aman'olona. Indrindrindrindra izy tia mena maso lavo ity. Rehefa miresaka ny momba ny sedera vadiko a. Okinona koa nefa izany e. Zara koa aza mba mahalala ny vaovao marina momba ny sedera. Aka sary araka amin'ny Rivo avy eo dia aparitako ao anaty tambazotra tserasera ao. Dia amin'izay hitany tsara hoe efa nanadino azy a. Izay ange ary tiako dia tonga e. Alaivo amin'izay ilay sarintsika telo mianaka e. Fa sika telo mianaka ahoana moa izany fa tsy azoko. Ianao vehivavy indray ve ry tiana tsy mahalala ny teo-batanao a. Mitoeja aza ange ianao e. Dia mandehana marino any amin'ny tovi-pahasalamana raha-pitso raha tsy mino ahy ianao ko. Ndraso ary fa ho hitantsika eo izany. Natotry Malagasy Gypsum sy Excel Radio anareo teo. Ilay tantara mitohy nampitondraina lohateny hoe Zana Domoina Miampen'ny RMK Rovaneko. Ireo amelan'ny tantara Anja Safidiny Ekena Natiora Notsingaina sy Safidy Razafy Arimanana ary Asa nandray feo Santa Finaritra Mikirakira lafin'ny teknika tsy tohaina arinaja Nanatontosa RMK Rovaneko mbola itoy.